Miarabantsika fiangonana amin'ny anaran'ny Tompo ry havana ary manona ny fahasoavany ho amintsika tsiraray avy. Mamangy manokana ny tanora rehetra tafavory ao anatin'izao fampompivavahana izao ary indrindra miarahaba ny esteke zandriny izay miombona amin'ny fampompivavahana itondranam-bavaka ny esteke FJKM. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahaenina ambin'ny folo tapany voalohany mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba handesy amo ary mba hareta ny vokatrareo. Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo, ka manendry anareo mba handesy amo sy mba hareta ny vokatrareo. Izany no teny tiany Tompo ampiorenandray ny finoantsika indrindra ny finoan'ny tanora kristiana. Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo. Miteny izany i Jesosy satria teo amin'ny tontolo jiosy izay niriariavana eo am-pitenenana izao fanoharana izao dia ny tsirairay no nifidy izay hampianatra azy. Hitantsika amin'ny soratra masina ny fanonana hoe mpianatra Jaona, tazantsika tany fiangonana tany Korinto ny amin'ny hoe izao an'i Kefasy, izao an'i Paoly. Fa tsy izany ihany fa eny amin'ny fiarahamonina mandraka ankehitriny dia fantatra tsara mihitsy fa ny tsirairay no nifidy ny sekoly ianarana, ny université idirana, na dia tena atao malalaka azy, ambara, anaovana dokam-barotra. Dia tsy afaka mifidy izy ianao any amiko mianatra, iry olona ry ary no mianatra, na iny olona toy izao ary iny mandrato fianarana. Tsia, tena hoe izaho manana ny safidiko amin'izay sekoly hidirako, ianao manana ny safidinao amin'izay hampianatra anao. Tsy mba izany ao amin'ny Kristy ambarany mazaveto fa tsy isika no mifidy azy fa izy no mifidy antsika. Ahoana ary no mahatonga anao eto amin'ity fiangonana ity? Ahoana ary no mahatonga anao ho isan'ny kristiana? Ahoana ary no nahatonga anao ho isan'ny sampana tanora kristiana, zandrina na tanora kristiana? Indraindray tonga eto am-piangonana isika satria ny ray aman-dreninao, ny ray aman-drenintsika, ireo ray aman-dreny tany aloha dia efa teto ary dia nitaizanao izy, nitaizantsika izy mbola ho tafatoetra sy haharitra amin'izao maha-kristiana antsika, maha isa-piangonana antsika eto izao. Misy koa antony hoe noho ny fanambadiana dia tonga isa-piangonana eto ianao ary tonga kristiana koa azy. Misy antony hoe noho ny fonenana eto no akaiky fa tany amin'ny faritany ianao na tany amin'ny fiangonana hafa lavidavitra kokoa dia tonga eto ianao mifindra fiangonana. Ny antony arak'asy, ny antony eritreretanao koa hoe ny fiangonana tahaka izao mety afaka hanohana anao na hanolotana anao amin'izay filana vonjy ilainao amin'ny andavanandro mpiainanao. Mety ho ny hatsaran'ny fiangonana sy ny bikany mahatonga anao hiditra eto amin'ity fiangonana ity. Mety ho taritariny samy tanora, mety ho tantarany tanora kristiana zandrina, fa tsy izany. Mbola lalana nahatongavana eto zany, fa ny tena fototra dia ny filazan'i Jesosy hoe tsy ianareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo. Mialoha ny fanapahan-kevitra ho hiditra amin'ny fiangonana tahaka izao na hanompo an'Andriamanitra amin'ny sampana izao na izao, ny safidin'ny Tompo ny aminao. Ianao alaina mba hiditra am-piangonana ho kristiana, hanompo an'Andriamanitra eo amin'ny sampana na ny fikambanana samihafa. Tena asan'ny Tompo madiodio zany. Antony faharoa ny hoe satria izao sy izao sy izao araka ny fitanisana teo
fa ny antony fototra na hoana ho anao dia satria ambarany mazava hoe izy no nifidy atsika, tsy isika no nifidy an'i Jesoa fa i Jesoa no nifidy atsika. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, hevero zany fifidiana amin'ny tompo anao izany, tsy mandehandeha ho azy ny fahatongavanao ho kristiana, ny faharesen-dahatra ao hanompo an'Andriamanitra, fa efa nialohavan'ilay safidiny Jesoa araka ny teniny averina indray, tsy anareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo. Fa ilay fifidiana amin'ny tompo dia misy tohiny, tsy hoe nifidiny fotsiny ianao dia midira atao am-piangonana, ndao hivavaka, ndao anao sampana, tsia, fa misy tohiny hoe nanendry anareo. Jesoa nifidy dia nanendry. Ao anatin'ny fanoharana mikasika ny voaloboka ka ilazany Jesoa no mahafotom-boaloboka azy, izao andiny tsoratra masiny izao: ny toko 10 manontolo dia andorany amin'ny mpiaino sy ny mpamaky fa izy no tena voaloboka, ianareo no sampany. Raha miteny izy manao hoe nanendry anareo dia milaza zany hoe nametraka anareo tsy ambony W fa tena namboly anareo, nampiraikitra anareo amin'ilay tena voaloboka. Tena hoe nalainy ianao, nofidiny ianao dia napetraka, naraikitra amin'ilay tena voaloboka. Izay no hevitry ny hoe nanendry anareo. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, raha nampiraikitra antsika amin'ny tena ny voaloboka i Jesoa dia ny mba handihanantsika sy hamoaza antsika no antony izany. Napetrany eo amin'ny tena ny voaloboka isika dia eo aminy mba hiorina tsara, tsy petrapetraka fotsiny eo ka handany ny tsirony hazo na ny fotom-boaloboka, fa aka ny tsirony izany dia handeha tahaka ny ladina voaloboka ary hamoha. Ny voaloboka ry havana dia karazana zava-maniry mandady toy ny sosety, toy ny kabaro. Mety tsy mbola nahita voaloboka ny sasany aminareo, fa izay ny voaloboka, mandady izy ary dia mamoha. Voana voaloboka hitantsika eny an-tsena tonga ny ambavantsika. Dia izay ny tanjon'ny tompo, aoriny, apetany eo aminy isika ary toy ny ladi-boaloboka dia mandeha fa tsy hoe mijanona eo fotsiny, mivelona eo amin'ny tompo ary maka ny tsiron'ilay tena voaloboka dia mandeha mandady, lasa lavitra, tsy hoe lasa lavitra ihany ka raviny be tsy misy vony, fa tena mamoa. Izany ny tanjon'ny tompo raha nifidy antsika izy ka nandraikitra antsika eo amin'ny tenany dia ilay voaloboka. Tsy voaloboka misandrahaka sy mandady fotsiny, fa voaloboka tena mamoa ary maharitra amin'ny vony. Ry havana, rehefa nanao fanekam-pinoana i Petera manao hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra ao Matteo 4:12, eo amin'ny 9:20 dia hoy Jesoa: ianao no Petera, ambon'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako ary ny vavahady ny fiaina tsy hita tsy maharesy azy. Nifidy ani Petera ilay natanjaka tamin'ny finoana ary nametraka azy toy ny vato iorenan'ny fiangonana, amin'izany finoana matanjaka izany i Jesoa dia mampaharitra ny fiangonana. Firy taona izao ny fiangonana manerana ny tany? Hiteny ianao hoe 2 arivo, mihoatra kely, ny tsika 5:50 mihoatra kely, fa efa naharitra izany. Ary ny antony dia ilay firaiketana teo amin'i Jesoa tena voaloboka. Raha ny rivotra ny safotofoto tamin'ny tantaran'ny fiangonana, raha izay fanozongozonana ny finoana kristiana hatramin'ny andro ny martiora, ny fandimby teo amin'ny tantaran'ny fiangonana hatrany am-poaloha na ny teto Madagasikara, dia mety efa ampy nandrodany ny finoana, nanjavona ny fiangonana, fa maharitra ny fiangonana satria miraikitra eo amin'ilay
tena voaloboka, nanendry anareo mba handeha sy amo sy mba hampaharitra ny vokatrareo. Misy fifidianan'Andriamanitra tsy miorina amin'ny fifidianan'i Kristy, heverin'ny olona sasany izay manangana fiaraha-mivavaka tsy mifototra amin'ny fifidianan'i Kristy fa miorina amin'ny andin-tsoratra masina vitsivitsy dia tonga levina ao amin'ny tantara izy ireny. Tsy mba azo midoroboka sy mamoa fa toy ny anana ihany, mora levina 3 volana, taona vitsivitsy dia tsy hita tsony mbaky ny anarany. Misy koa karazana antoko-pivavahana izay mikirakira ny Baiboly, maka boky tokana ao amin'ny Baiboly, fa rehefa mandeha ny tantara, rehefa mandeha ny volana sy ny taona dia tsy ny mahafiangonana ny zava-dehibe fa tonga antoko politika. Izany fikambanany mpivavaka izany, manendry anareo mba handeha sy hamoa. Tsy hita nanjavonana ny vadika ho zavatra hafa ilay nambara fa fiangonana. Tsy niorina tamin'ny fifidianan'i Kristy, tsy niorina tamin'ny soratra masina marina ka dia nanjavona tsy naharitra. Fa misy koa fiangonana miaina toy ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana, ka rehefa nijanona ny mpamatsy vola dia nitsahatra tamin'izay koa ny fisiny. Tsy niorina tamin'ny fifidianan'ny Tompo, tsy niraikitra tamin'ny Jesosy Kristy, fa mety niorina tamin'ny fisin'ny vola azony kirakiraina, ka rehefa lasa zany dia levona koa izay atao hoe fiangonana. Fa misy koa fiangonana izay nahatsiaro ny fifidianan'ny Tompo saingy tsy mamoa satria variana fotsiny mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy mieritreritra izay asa. Dia ireo karazan'olona toy ny hoe mba eto am-bavaka, fa tsy mieritreritra izay hivavaka ho an'ny hafa. Ilay karazan'olona toy ny hoe ampahereza ka hanaovana asa sy fampaherezana, fa tsy mieritreritra izay mba hampahery ny hafa. Ilay karazan'olona izay zatra miditra sy mivoaka ny fiangonana fa tsy manana anjara fanompoana eo amin'ny fiangonana. Izany dia ampieritreritra antsika araka ny lohahevitry ny perikopy manao hoe evero ny fifidianan'ny Tompo. Tsy nofidiana ihany isika fa notendrena indrindra koa ka naraikitry Jesosy eo amin'ny tena beany voaloboka mba handeha sy hamoa. Hevero zany ry havana, tendrena ianao mba handeha sy hamoa, fa tsy hoe andadilady ohatry ny voaloboka dia eny an-tsaha eny ihany mbola ahitana voany. Tsy hoe ivoaka sy hiditra eto amin'ny fiangonana ka hipetraka ambony dabilio, fa tena iraikitra amin'ny Jesosy, iorina amin'ny Jesosy ary hikely aina amin'ny fanompoana. Na dia mbola tanora azy ianao ary ho anao tanora indrindra, aza omena any Satana ny tanjakao, ny herinao, ny fahatsaranao. Mandehana miraketa miorena mafy amin'ny Jesosy ary atao vita ny voan'ny fibebahana izay efa iainanao. Hevero ny fifidianan'ny Tompo, tsy isika no mifidy azy fa izy no mifidy atsika ka manendry atsika mba handeha sy hamoa. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.